Isan'ny manandanja eo amin'ny toe-karena malagasy ny famokarana biolojika raha araka ny nambaran'ny Lucien Ranarivelo, minisitry ny Fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Tetina hatramin'izay tapitrisa $1 isa-taona farafahakeliny ny vokatra biolojika ahondrany Madagasikara. Tamin'ny taona lasa zao eo amin'ny 7,4 hektara no sertifie. Zay zany no nahazo an'ilay fankataovana amin'ny hoe mamokara biolojika fa tsy izay ihany. Betsaka noho izany ary izay ny ilanan'ilay lalàna zany satria hatramin'izay zany lafo be manao ny certification io. Fa ao anatin'io lalàna io zany misy fomba vaovao izay ahafahana manamora ny fanaovana an'izay certification zay, zany hoe fanaovana ilay tombana ary fankataovana fa biolojika ilay vokatra. Ny tombontsoa azo aloha zany dia le fahazoana certificat amin'ny maha-bio anazy. Zany hoe ao anatin'ny lalàna misy zany fa bio reto entana reto dia ho an'izay olona mpanondrana entana zany dia mba tsisy tebiteby, tsisy tafotra zany amin'le fahazoana le certificat satria zay ny olana matetika mitranga le tsy fahazoana ny certificat fa matetika moa any amin'ny institut pasteur no mamoaka an'izy io dia rehefa niany zany no manome autorisation dia azo ahondrana le entana. Misy faritra sasantsasany eto Madagasikara no tsy mety raha tsy mampiasa zezika na ireo ranom-panafody famonoana bibikely ka tsy dia mety loatra amin'ity sehampamokarana ity. Nazavain'ny minisitra fa misy toerana no singanina hampiarana io famokarana io. Raha ho an'ny faritra mpivoatany zany dia somary manalasala ihany le izy satria mampiasa zezim-pahitra fa le biby mihinana provandy dia le provandy misy produit chimique dia zany somary manalasala eny fa na ny mpanondrana koa aza mety voafitaka amin'izay hoe bio le izy nefa le biby mamorona an'le zezika mihinana produit chimique. Tsy azo atao fandafy zany ny famokarana biolojika sy ny famokarana conventionnel fa izay kosa eto anivon'ny ministera zay zany ilay ametrahana ilay hoe zonage dia mety misy faritra izay ifanarahana be sy ny maro ifanarahantsika fa natokana faritra hamokarana ny vokatra biolojika eto amin'ireny faritra ireny. Zay tsy maintsy lanjalanjaina zany ny famokarana biolojika sy ny famokarana izay nahazatra hatramin'izay amin'ny teknika conventionnel zany. Isan'ireo fangatana nataon'ireo solombavambahoaka ny fanomezana lanja bebe kokoa ireo mpandraharaha malagasy eo amin'ny sehatry ny fanondranana vokatra biolojika. Tao koa no nitaky ny mba hisian'ny label malagasy ho an'ireo vokatra ireo mpandraharaha eto an-toerana. Isika dia tsy manana label. Ny any an-dafy no manao label ny huile essentielle eto Madagasikara. Dia lasa ny prix izay tiany ihany ny anaovana azy. Ka hoy izahay hoe fotoana zao tokony hijerevana ny produit de Madagasikara rehetra mba hanana ny label, hanana ny prix exposé à l'extérieur fa tsy ny any amin'ny extérieur no manao référence. Ohatra huile essentielle géranium bourbon. Eto Madagasikara tsisy izany bourbon zany, any an-dafy zany toerana zany. Nahoana ny géranium natao hoe bourbon fa tsy géranium Madagasikara satria mitsiry eto.